Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabanantsika menakavy na tratra ity andro vaovao ity talata 1 janoary 2024 ary dia tsy misy anavahana izay araba izay fa na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia nanterana ny araba ao mba mipirarintso ho tahinjanahary atrany eny isika mianakavy 1 janoary 2024 anio zany no mifarana ny hoe resaka fisoratana ny anarana any anatin'ny lisym-pifidianana ihany efa tongony hoe ny farana tamin'ny farany taona moa izy io faran'ny volana desambra kanefa noho ny fanapaha-kevitry ny mpikarakara ny zany resaka hoe lisym-pifidianana zany dia nitarina le izy hoe aloha hitarina hatramin'ny 1 janoary dia amin'ity zany no mifarana izay resaka izay dia efa nisy foana moa ny fanentanana maro samihafa raha ny tetianivony tiako Madagasikara, ny tetianivony mpanohitra ny amin'ny hoe jereo ny anarana andana misoratra anarana aza miandry en'ireny agent recenseur reny fa dia raiso ny andraikitra satria ianao sy ny didinao sy ny andraikitra ao amin'ny firenena no tena zava-dehibe dia iny moa zany efa miantefa amin'ny tsirairay izay afentaona ka afaka mandeha mifidy araka ny lalàna eto amintsika fa ankoatran'izay dia arabaina ny teknisianina izay mitotona fotsy mahandro mahamasana ihany keo amin'ity fandaran'ity satria izy ireo no miketrika ao afahantsika mifandray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo averimberina ihany ny fomba afahantsika manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada eo zany ny fahitalavitra MBS eo ny MBS Radio eo ny Radio Mada eo ny Facebook eo ny YouTube arakarak'izay afahafantsika izay rehetrarehetra izay raha ny fandaram-potoana antsika aloha zany dia eo ny namana faniry raha zafa manatany efa etokaiko eto izy mitondra famafakana maro isan-karazany efa tazanao ihany koa hiditra eo afaka minitra vitsy ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao am-boriboritany fa efatra ny député ny colonel Rambo maro ny zavatra ho amboarany eo ary efa ao amin'ny fiomanana ao ihany koa zany ny filohan'ny tanora tim avy ao manjakandrina raha vao miresaka tsika hoe manjakandrina dia vaky ny adiny zay rea tsinanana ery raha ty amin'ny mpitaina zany amin'ny hoe elanelona amin'ny Antananarivo amin'ny faritra tsinanana iny maro ny zavatra ho ambarana zany filohan'ny tanora tim tiako Madagasikara any manjakandrina izany izay no hoe la tombolasy tombovavy fa ny tsy azo adonoana aloha zany dia fotoana lehibe ihany koa ny anio alina satria hiatrika an'ilay demi-finale amin'ny tranona 2024 ny barean'ny Madagasikara izay ifandona amin'ny ekipa pirenena Senegalais dia ho hitantsika eo ny fandeha zany fa dia miara-mirona miaraka amin'ny bare amin'ny Madagasikara isika rehetra ity lalao tia dia ho totosaina ao amin'ny stade Nelson Mandela ao Baraki ary ny demi-finale anankiray kosa dia ifanandrina Niger sy i Algérie ao Oran zany ao amin'ny stade Miloud Hadefi zany ka dia ao an-damosiny bare Madagasikara daholo isika mianakavy fanohanana amin'ny fo madio tsara mihitsy amin'ny fitiavana satria atsika reo no atsika dia tsy maintsy hotoanantsika miaraba namana fanira zafy manatany ndao ary satsisy eny ary dia miarabanao rena sady misaotra ny amin'ny fanokafana ny fandarana ny teknisiantsika ao ambadika ao tarian'ny faly ny any ambony izay miaraka amin'ny razankla sy radany ny mpiara-miasa rehetra zany hoe ny mpanao gazety sy ireo kameramanina izay miasa mandrakotra ny sary sy ny feo isaky ny toerana rehetra izay hanaovana ny fakana ny vaovao samihafa ny namana eny ambony izay miara-miasa ao amin'ny Radio Mada miarabantsika rehetra ny mpanaraka isa-tokantrano eto an-toerana sy any ivelany dia mamarana ny volana janoary tsika tsy tahita akory ny rina dia efa mifarana ny volana janoary ohatrany hoe vao tamin'ny omaly le fa 1 volana desambra nanaovana an'le Saint Sylvestre réveillon izay nahazona le taona vaovao 2024 ay androany efa 1 volana janoary raha ny fanisan'andro aloha zany dia mifarina androany ny fanoratana anarana amina lisym-pifidianana izay anaovana fanavozana tanteraka nisy any nefa omaly fokotany izay nandehanan'ireo namantsika moa zany niaraka tamina olona izay tokony hanoratra ny anarany anaty lisym-pifidianana kanefa tsy afaka nanolotra izany raha ny fantatra hoe
de efa lasa eny anivon'ny seni zany raha ny teny amin'ny faritra varatra any teny ny fampitambavao zay voaraintsika raha ny tokony izy de androany misy vo tokony miala eny anivon'ny fokotany eny reny karne reny mba hahafahany voaka zany manoratra ny anarany ao anatin'zay lisy mpifidianan'zay anarana atsika zany satria ny ekipa rehetra teto miara-manonja mazava ho azy ny atokotiako madagasikara dia nanetana atrany ho atsika olo-pirenena mba hisoritra anarina anaty lisy mpifidianana ary averiko azafady indrindra tsy nisy nanao izany raha tsy ny antoko tiako madagasikara ary de zay ny mahazava-dehibe an'le hoe fahavononantsika hiatrika ny fifidianana tahakan'izany anko tsika teto anivo miara-manonja dia nanao izany fanetanana izany ataontsika hoe na ny fanjakana ara na ny antokony fanjakana ara dia narisarisa ary tsy samy resaka an'zany tsy navitan'zany organisation zany hoe nde misoratra anarana any amin'ny fokotany rehefa tsy mahita mpanisam-pidy manatona isatokantranotsika satria ny atao hoe refond total na fanavozana tanteraka dia ny mpanisam-pidy no manatona isatokantrano tsy nahavitan'zay misy an'zay ny mpanisam-pidiny seny no ny antony marobe tsy ho resantsika ntsony amin'ny hoe lafo ny vola tsy fahampin'ny fiofanana tsy fahampin'ny fitaovana iatrehana izany ny faharisarisan'ny mpanisam-pidy any koa de anton'zany rehetrarehetra izany de lasa zany miverina any am'lay fomba fiasa tany amin'ny ral zany hoe lasa voatery manantona fokotany satria ny atao hoe révision annuelle de la liste électorale dia fanatonana fokotany ataon'ny mpifidy lasa niova le izy fa nafanafo teny ampiantoany volana oktobra fotsiny zany lay teo anevon'ny seni fa rehefa tateorina zany tsy vita le satria tsy fahampinjavatra marobe ho isika de isika nanampitosika an'zany ary marina ny teny filomarika ravalomana satria niakatra tapitrisany ny mpanisany mpifidy rehefa nanao fanetanana ny filomarika ravalomana ny antokotiako madagasikara ary isika teto amiara-manonja de mbola manohy zany tsika am'ty androany ity naiza teona misy atsika dia ndao miazakazaka foana ary aza petraka mihitsy nisa tokantrano tsy maintsy mahita fomba foantsika eny na de manatona clr mba hahafantarina tsara zavatra tokony atao eny anivon'ny fokotany rehetrarehetra eny satria ho ampiasaitsika zay zo sy fahafahana azotsika zay rehefa tonga ny fotoana ary ho ataotsika fitaovana lehibe fa etona aloha dingana voalohany fa ho avy ny dingana faharoa resana amitsika de mila ao anaty lisy mpifidianana ny anarantsika rehetra zany na izy izy rehefa olo-pirenena de mila ao anatin'zay indrindra ianao fatrampimenomenona ny fitondram-panjakana io ianao zay milaza fa disy fanantenana io ianao zay mieritreritra fa hoe am'tendray mitoraka ty kosa mba hifidy am'zay vaoka zay de mila ny anaranao ao anaty lisy mpifidianana zany ka anairana atsika zany iazakazaka satria mbola atramin'ny am'roambe folo alany voatapitra le fisoratana anarana raha ny tokony ho izy de tokony tsy hoetsiketsehana eny anevon'ny fokotany aloha zany le carnet de rehefa manolotra ao anatin'le carnet tsika takeo le sosiny lay takela somary mendrika maitsomaitso iny de atehirizo tsara ny amoa zany place tefeko de tehirizo tsara le izy sanatrin'zany misy zavatra fahafa de anaovana réclamation raha ohatra ka tsy ao anatin'lay listre maire rehefa ho tonga le traitement lay anaratsika eny anevon'ny senifobe zany zay mahakasika amin'iny fa de isaorana ny fiaraha-mety ambe sy maro toliary tomasina fianaratso antsiranana Antananarivo sy manodidina rehetra any amin'ny distrika zay manao fanetanana ny ekipa atao anatin'zany antokotiako madagasikara izany de ankahirezina atsika zany mba azoto am'zay am'ty androany ity ary tena mahapiatra n'le fiainana antokotsika satria ambara ao anatin'ny lalàna fiainana antoko politika ny fanetanana mpikambana fanetanana ny olo-pirenena anaraka ny fiainam-pirenena ary mba ahafantatra n'izony de zao zavatra ataotsika izao tonga am'zay eny ary efa eto akaiketo ny solo-mamboaka ny madagasikara Rambo Salama Emilien député Rambo zay iaraka amitsika eto mandritry ny minitra maromaro zay am rahala mianaka no hitafa amitsika zay mpanaraka ny fandara maromaro ny vaovao zay ho resantsika
indrindrandrindra ny vaovao mahakasika ny fiainany firenena am'ty lafiny araty sosialy ity marobe raha izay no resana fa de alohantsika iarahaba ny solomamboaka raha mbo salama Emilien araky ny mahazatra le hoe tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra foana hatrany hatrany satria mbola velonaina nomeny fofinaina nomeny tanjaka sery nomeny maso ahafahana mijery tongotra ahafahana mandeha nomeny tanana ahafahana mihetsika manoratra sinsisa de zava-dehibe zany ka izay ny antony mahatonga atsika mandrakariva ny amin'ny hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra mahatonga atsika eto am'ty toerany ity dipitera-mbosalama miaraba faniry dia miaraba anareo teknisianina zay mampita zao fandarana zao amin'ny alalan'ny radio MBS television MBS ary ny namana any amin'ny radio Mada de tsy adino am'izay rina zay avy nanolotra ny fandarana teo ombako manana ny fisaoran'Andriamanitra ny tenenao tao faniry satria marina de marina tokoa ary izy ny tompon'ny aina araky le fitenenina hoe volovarin'Andriamanitra isika olombelona ka zay tiany apetrany de apetrany zay tiany alaina de alaintsika mbola avelany hipetraka eto satria mbola maro adidy dia taoko fa tsy mety raha ohatra ka tsy saotra azy ary idera sy ankalaza azy am'izany fahasoavana lehibe omenantsika izany satria izy rery ny tompony aina ka dia na ombako manana zay teny fisaorana n'Andriamanitra no entinao teo zay hoe manarak'izay dia sika ny fiainan'olombelona moa dia tantely amam-bahona dia eto aho zany dia mitondra ny finoanana feno ho an'ireo avatsika malagasy zay nidona-paorina tamin'ny fandalovan'ny cyclone tsy nisy so teo misy fianakaviana nidora-paorina misy olona 5 maty vokatry zany fandalovan'ny cyclone zany raiky 20 tsy hita hoe nakaiza na nakaiza fa dia mitondra ny fiononana feno am'ireo fianakavian'ireo izay eto amin'ny miara-manonja ary indrindrindra ny tenako solombavam-boaka Madagasikara colonel Rambo eto am'boribory tamy fahefatra dina eto am'boribory tamy fahefatra aza dia mitondra miombona lailo aminareo any amin'ny faritra 70 zay ny misy an'izany faoriny zany miombona lailo satria malagasy isika rehetrarehetra malagasy raha dia tsy mety raha ohatra misy azany faoriny zany ka tsy andeha hifanoana andeha apitraka ny fianakaviana am'izany faoriny zany dia ho anareo tao hoe ao anatin'ny trabona misy eo amin'ny 20 alina latsaka kely misy reo eo amin'ny 20 sy 1 alina maherina findra toerana dia makahiry anareo am'izany zava-mitranga izany ary mba tafarina malaky ny zavatra simba na fiariny zany amin'ny asa mandrara na amin'ny fiompiana na amin'ny fanorenina ny trano fa dia ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana anampy anareo amin'ny saina matsilo amin'ny fanarenana am'izany fahoriana atao hoe mafy satria zavatra na noariana atao anatin'ny taona maromaro de ao anatin'ny atao hoe ora vitsy fandehanan'ny rivotra sy fahatongavan'ny orana mijotso dia potika tanteraka ka dia makahiry anareo izahay ato miara-manonja ny tenako manokana am'izany zavatra mitranga izany manarak'izay de ohatran'ny zavatra mampalahelo ihany faniry raha ny zavatra nitranga satria rehefa misy trabona ohatran'ireny de mba ny andry ihany ny tena hoe misy fanjakana ve mpitondra fanjakana ve eto am'ty tany ty fa dia tsy nahitako ary tsy naheno ka hoe izay lehibe an'ny exécutif tam'ireny fandalovan'ny cyclone reny na fotoana foy atao hoe andro ray na andro roto amin'ny fandalovan'ny cyclone ka izy mivoakany amin'ny ranomasina mba tonga nijery an'izany faritra zany nisy matsy teto raha asa raha tadidinao nisy ny oeraoera de misy mihitsy ny filoam-pirenena mandeha mitangina
zodiaka miaraka amreto tafika malagasy zandary miaraka amy polisy manao gilet de tonga mihitsy mandeha maka andren'olo reny manavitra andren'olo reny any amreny any fa tamy ty tsy nisy petraka amy fanontaniana hoe mbola mieritreritra ve reo olo reo fa malagasy mitovy amindreo trabonareo sa efa hoe efa tsy malagasy tsony zay fa de zay fanosehanareo any fa de tena mampalelo de tsy nahita ny filohan'ny republika na my prime ministre ka nijery tamindreo faritra 17 zay niaran-dozareo nisy ny maty nisy ny tsy hita nisy nafindra fonenana valoalina nisany trabony tsy nisy mba tonga ka nijery sy nampahery an'ireny fianakaviana malagasy niaran-doza reny de mipetraka ihany ny fanontaniana hoe misy mpitondra fanjakana ve am'ty fireneny ty kanefa de malaza hoe sosial ndeha atao hoe inona fijerena akaiky mivahoaka ndeha atao hoe kanefa zavatra hita pirofo mitoaka amy tenda fa tsy le fihavanany malagasy efa tsotsony ary tsy mipetraka zany hoe tena fijerena akaiky malagasy zany fa kajikajy politika no atao amy resaka sosial de ny zavatra nitrangana hazo anyreto trabona reto tamin'ny fandalovan'ny cyclone tsinisoa zany mbola resaka kely anao moa tsika reva io fa tsy tsaritra kely any am'izay hoe mbola misy mpitondra fanjakana any ve fa de tena tsy narenesana feo mihitsy zany zavatra zany efa zareo milaza fa misy an'le présence de l'état na présence de l'état zay ka mbola resantsika any iny de fa feo fanila fa manarak'izay de miaraba ny barea tafakatra eo amin'ny dingana atsasa-dalana amin'ny channe zany reny zany efa ntenentsika tamy farany teo hoe reny le malagasy tena fitenin'ny tuilara zay malagasy vatany reny le roa tsy misy pila ravinahitra avy any velany fa tena le bolina eto zany tiako tenena zany de zao le rehefa tena voajery tsara le ao anatin'le ekipa amy zavatra rehetra atao misy ny atao hoe choix minutieux de personnel zany hoe efa hitanao mety hoe fijerena an'le olona tsara mihitsy zany tsisy retsaka kajikajy any ambadika any dia reno natao mety satria voajery tsara mihitsy lay akizy boakely ao anatin'le barea sanina andrafitra n'zany ekipa nasionaly malagasy amy sanina zany tena voajery tsara mihitsy de reny no ataony rehefa voajery tsara izy zany dia anao an'le atsasa-dalana de za hoe tsy tsodrano anareo ahako fa miaraky zay rehefa manao zavatra mony anay satria tsy ho moramora ny zavatra iandranareo fa enjana be de ozy zay hoe tenko député colonel Rambo ho anareo amin'ny bariasana zany de hoe bonne merde zay bonne merde zay le izy zany fa dia avita soan'ny zavatra atao any nareo am'izay mba ho rerehan'ny malagasy zany am'zay zavatra zay ia zay angamba no azo tenenina tsotsotra aloha fampidirana fa avy eo tsika manao ihany fanira eny ary député colonel Rambo efa niresahany teo maly fa mbola miazakazaka be misy ty adevitry ty any amin'ny sehatra rehetrarehetra any satria me mahazavahana izy ty moa zany saika takon'le barea nefa barea mandalo fa nyrarapinena amy toetra nisy adidy amanandraikitra nraisiny solomamboaka manko teo tsy mba zaza teo mikasika andrindra ny teti-bola-panjakana zay iasana ho am'ty taona 13 ity ary rehefa voasoratra de voasoratra ary misy fampanantenana marobe any ko nataole fitondram-panjakana tamin'ny farantaona raiky amy 30 desambra teo hoe izao no ataon'le fitondram-panjakana amy taona 13 de nambara misy hoe fanatanterahana viny anao an'le fotodravitrasa etsery hoe anafatra anao izena mpanao ciment e ampiakatra ny karamanyseo fokotany eto aloha tsika zany de miandry indray ny amin'ny hoe
efa tafiditra any amin'ny chef fokontany ve arak'le tokony nakadidi-panjakana ny eo anivony ministera zany ny amin'ny vola tokony raisin'ny chef fokontany zay hoe ampiakarina avitelo eny zany fa ino moa ataontsika fonteny tamin'ny sabosy teo de hoe tsy anao fotodrafitrasa ntsony ny fitondram-panjakana fa ifantoka amin'ny resaka sosialy am'izao fotoana zao zany raha famonoana afo zay rentsika ao anatin'ilay mpanoana an'le fitondram-panjakana de ary io efa napozotsika mirectifie miratarape zany am'lay zavatra zay anteneny le filohampirenena ny mpanoana azy hoe zao ngeny teny le filohampirenena ambara fa mba ahatonga ny rehetra zany satria lasa mbola voatery ho resahantsika le adevitra député Rambo de averintsika aloha zany le vidéo ty miresaka an'izay zavatra zay anresahan'ny filohan'ny repoblika tany Vatomandry zay na hoe ilaka est dia veritsika rehefa aveo ndao arafaly ary zay no ataontsika am'tytaony ty anao plan social anatin'ny vahoaka anatin'ny vehivavy ajanona dao ny apareparehetra fa fanampiana ny vahoaka zay ny zavatra ho ataontsika fantatro ny zavatra iainanareo fantatro ny fijalianareo ary miezakitsika nanao ny asa ny présidence de l'état tsisy nanao hatram'izay fototrafikasa masamy laza farasamy fitondrana ty fitondrany ty nanao fototrafikasa be indrindra na ny université na ny hôpital na ny centre de santé de base etsetsetseka marina vity zay fa to marika nomeko amin'ny ministre ajanono ny fanaovana fotodrafitrasa andeotsika hidina manerana ny nosy anampy ny vahoaka mitsinjo ny vahoaka am'izay zavatra maiky ninitsika naverina iny député colonel Rambo am'le hoe ajanona daholo ny fotodrafitrasa rehetra fa anao plan social tsika de mbola confirme ny filohan'ny république ilay izy hoe toromarika meko ministre ajanona ny fotodrafitrasa rehetra ndao hidina hijery vahoaka tsika zay ny nambarana hajanona daholo ny fotodrafitrasa rehetra de asy nany hoe misy fahatsapana avy eo an'le mpanohana an'le fitondram-panjakana na hoe ny ao amin'ny fiadinan'ny repoblika na ny ao an gouvernement satria mbikambana ao gouvernement ny tena maivoka an'izany député colonel Rambo reo asa rehetrarehetra zay fanomakomanina maivoka am'izany ary betsaka ny ataka tamina communication sy média zay nahazo an'ilay fitondram-panjakana de rehefa tratran'izay ataka zay ny amin'ny hoe de ahoana zany ny téléphérique de ahoana zany ny autoroute de ahoana zany ny flyover de ahoana zany ny tanamasoandro de ahoana zany ny RN13 de ahoana zany ny RN5A de ahoana zany ny RN5 fotsy tiako teneny de ahoana zany ny RN10 de ahoana zany ny lalam-pirenena rehetra namboahan'ny teo anivon'ny travaux publics calendrier fa amboarina le lalam-pirenena de ahoana zany any am'ireo namoahan'ny conseil des ministres tamin'ny tapabolana fanapahan-kevitra fa ataony route nationale secondaire route nationale provinciale be da be akoatran'izay tsy ho voatanisako de ohatran'ny hoe niverina tampoka satria rehefa manao erreur moa le président de république mahita vahoaka ohatran'ireny de misy miratarape foana le communication tahakan'le hoe eo amin'ny dimanjato eo ny sekoly vita nandritran'izay epolo taona nahazo na fahaleovatea zay de tsy maintsy ny récupérer an'iny ratarape an'iny le ministre ny fanabeazam-pirenena hoe zao an'iny ty filoham-pirenena resahana am'izany de ty resahantsika zao nambarana le actu mada zay alefa mifaly amitsika le izy de hovakina le izy satria samina enitsika teo de ozy le actu mada zany ia 19h lasa zay ny nanoratany an'izy teo aoka zava ozy izy mazava be ny tenin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny Vatomandry fa mitodika amin'ny lafiny sosialy tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny zay entina hamahana ireo olana mianjady ny voaka tsy problème iny fampidirana nataony fa ty le izy ka ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ino tsara ka ny fananganana fotodrafitrasa vaovao dia tsy sitsony fa reo rehetra zay efa natomboka kosa dia tsy maintsy tohizana sy vitaina hatramin'ny farany satria volam-panjakana ny lanina am'ireny ka rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana
dik zany fa reo fotodrafitrasana tomboka toy ny atao rota lalana tetezana pipeline sekoly hôpitaly toby miaramila zandary bran police toadrano trano arak'olotsainy trano be ny antitra ivoterapiofana sisisa maro zay efa andalam-panamboarana de votaina hatramy farana le actu mada zany ato miazakazaka miaron'le filompiny miezaka zany manao interprétation an'lay kabary nefa mazava ny an'le filompininy hoe ajanona daholo ny fotodrafitrasa tsy niteny izy hoe ajanona daholo ny fotodrafitrasa teo aloha tsy niteny izy hoe ajanona daholo ny fotodrafitrasa vaovao fa ny teo aloha dia mandeha tsy zay ngeny nambarany fa ajanona daholo ny fotodrafitrasa toromarika nomeko minisitra ozy izy fa fantatr' izy ireo zany eo amina resaka administration publique eo amin'ny resaka fitantanandrara-panjakana tsy mety sarotro zany ary misy engagement be da be efa natao ary misy promesse be da be efa natao efa nisy distrika faritra ny tetezina député Rambo de lasa mianto-bile le mpanao communication voatery manitsy manazava le teniteny foana nambaran'le filohan'ny republika tany Vatomandry tamin'ny sabotsy teo raha le kabary teo aloha faniry dia zavatra anak'olona zayky aloha amin'ny resaka hoe ty régime ty fanjakany ty voalohany le kabary teo de miteny hoe teneniko ministre fa manomboka zao de ajanona fanaovana fotodrafitrasa président de république hoe tsy micommande ministre fa ngia premier ministre no manarakaraka azy ary amin'ny ngia premier ministre ny tompona ndraiky amin'ny fanatanterahana ny toromarika omeny ny filohan'ny république fa tsy ministre direct zay indrindra dikan'izany zany amiko dia ohatran'ny efa misy zavatra hafahafa eo amin'ny filoham-panatanteraka anakiroa satria averitro indray raha tena manaraka an'izany atao hoe hiérarchie zany voa hiérarchika zany tena mametraka tsara an'izany hoe fitantanana tokony ho izy zany de tokony any amin'ny ngia premier ministre no alefa ny toromarika dia ngia premier ministre avy eo no mampity zany amindreo ministra maromaro eo ambany fifezany sy mame ny atao hoe consigne particulière amin'ny fanatanterahana zany toromarika amen'ny rajoelina zany fa tsy zany ny zavatra nitranga fa tonga dia voadika ngia premier ministre tonga de any amin'ny ministre zany midika zany fa mety tsy ho tafita ngia premier ministre ny afatra de aleo ny alefan'ny rajoelina mivantana amin'ireo ministra ny toromarika tokony atao zavatra ray zany zay fa zavatra mampiahy azy zavatra ary efa misy atao hoe misy tsy mitovitovy ny atao hoe longueur d'onde angamba raha zay no tiana ilazana azy amin'eo faharoa manarak'izay de eo lay mipetraka zany hoe régime quasi centralisé zay mihitsy ty eto ty fa resaka dala fotsiny ny hoe tena mipetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy am'ty régime ty tiako tenenina am'izay dia manapa-kevitra izy rery manapa-kevitra taitaibomponao de manapa-kevitra hoe tenenky daholo reo ministre reo manomboka zao zany zavatra zany araky ny teninao tao zany zavatra zany any tokony tapahana ao amin'ny conseil du ministre ary ny zavatra tenenindreo tamin'ny conseil du ministre zay teneninao teo faniry de hoe amboarina daholo lalana zao sy ny retrarehetra tamin'io conseil io nefa ty larobiny nanaovana an'izany ny conseil zany dia sabotsy dia efa zavatra hafa no
tenenina zavatra fa mivoizina ka zany midika hoe le rangaty zany dia ton'le olona tsy azo toroana hevitry tondry fa azy heviny ihany ny heviny ary mametraka fanontaniana ihany hoe mba olona mitovy manahoana loatra ny olona miaraka aminy eo a no manaiky an'izany zany hoe rehefa tena jerena zany le olona miaraka aminy eo de tsy mifanalavidavitra amin'ny any a amin'ny resaka fitantanana ny raharam-panjakana amin'ny fomba fanatanterahana ny asa sa mandraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka ametrahako an'izay zany a dio za hoe raha arina izy raha miteny an'ireny ary dia manao tsinitsinina ny reto le olona reto le baka plus 24 retraretra reto mpiara-miasa aminy reto a miteny an'ireny satria le olona rehetra mpiaraka amin'ny ato a dia miaratsiny am'le fitenenina fa betsandrofana tsy à la hauteur olona oeraoera fisehoana mibetsaka amy zavatra atao a fa tsy misy randemana kely aza ny antenaina eny amin'ny departemanta tsirairay misy antry zareo a na an-tanan-dehibe na any ambany-dravikazo any zay zany ny voalohany teneniko an'iny kabary de faharoa eo am'le hoe araky le teneny ny aktiomada mamono afo teo aloha azava ny resaka